miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao fatory aloha ny mahery. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety ho gagantsika hoe fa inona koa izany lohateny izany? Tenin'i Jesosy Kristy io ry havana izay voasoratra any amin'ny Matteo 20:7-20. Ambarany eo mantsy manao hoe fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-trano mahery androbany entany raha tsy afatony aloha ny mahery dia vao androbany ao an-tranony izy. Afatony aloha ny mahery dia vao androba ny ao an-tranony izy. Tsy ho azontsika mihitsy ho teny io raha tsy fatantsika tsara aloha ny zava-nisy na tonga an' Jesosy ilaza ny ho teny io. Satria raha jerevantsika tsara ny tantara manomboka amin'ny 2:20 izany dia nisy lehilahy anankiray izay tantarainy eo hoe nisy demoniaka. Ka ity lehilahy ity dia sady mona no jamba, ary na tonga azy mona sy jamba dia tena le devoly mihitsy ny azona ny fahitany sy ny azona ny vavany tao. Ary fantatry ny olona tsara io lehilahy io. Kanefa dia nisotranin'i Jesosy io, nisorin'i Jesosy zany le demoni tao anatiny. Ary rehefa avy eo dia niteny le lehilahy ary nahiratra le lehilahy dia talanjona ny olona. Ambarany amin'ny 7:20 mihitsy zany dia talanjona ny vahoaka rehetra. Gaga ny olona sy ny fampilaza hoe fa ahoana ity, fa izy ity, fa tena ahoana, to tena niteny ty rangahy ty, fatatsika tsara ty rangahy ty, fa rangahy mona io, rangahy jamba io sotro. Dia gaga ny olona. Dia nahita n'iny ny fariseo dia tonga dia nanasoketa avy hatrany an'i Jesosy Kristy hoe devoly ny amoahany io demoni, lohan'ny Belzeboba hozy izy no amoahany demoni. Dia naheno an'izay Jesosy Kristy dia nanazava tamin'ireo fariseo ireo hoe voalohany aloha izy dia tsara ho fantatrareo fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy maharitra izany fanjakana izany. Raha ohatra izany ka hoe devoly ihany no androahako ny devoly izany hoe miady amin'ny devoly ihany izany ny devoly dia tsy maharitra hozy izy ny fanjakan'ny devoly izany raha izay aloha. Ary faharoa koa dia tsara ho fantatrareo hozy izy fa eo amin'ny 7:20 izay amin'izay le nambarany teo manao hoe ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-trano mahery androbany entany raha tsy afatony aloha ny mahery. Dikan'izany dia izao hoe ny sarisary aseho an'i Jesosy Kristy eto izany dia hoe misy olona anankiray izay atao hoe mahery. Dia io olona anankiray mahery io izany ratsy fanahy be. Dia mihazona olona izy mety hoe ireo olona ireo andevony ao, ampijaliany ao, ampahoriany ao, azo atao mihitsy hoe kidnappeny ao. Dia misy zavatra be deaibe koa ao aminy ao izay zavatra nangalariny, arena be deaibe. Dia hoe ahoana ny fomba ahafahanao miditra ao an-tranon'io olona io, anafaka an'ireo olona ireo sy aka an'ireo arena be deaibe izay nangalarindreo. Dia tsy misy aloha afa-tsy ny hoe tsy maintsy afatotra ao aloha io. Midika izay afatotra ao izay tsy maintsy resenao izy zany, fa ny olona koa moa tsy hainako hoe fatifatorana fotsiny izany fa tsy maintsy resenao izy zany. Dia rehefa resinao izy, afatotra ao izy dia amin'izay fotoan'izay azonao atao amin'izay no maka ilay zavatra be deaibe ao an-tranony ao sy mamoaka ilay olona be deaibe izay nibabony ao. Ny tiany Jesosy tenenina amin'izany dia le tantaran'ilay lehilahy eo amin'ny 2:20 ihany le hoe nisy lehilahy izay ny devoly no niazona azy. Le devoly zany le ambara hoe mahery tao anatiny tao. Dia io devoly tao anatiny tao io no niazona ny fahitany, niazona ny fahafahany miteny. Dia ahoana hoy Jesosy Kristy no nahafahana nampiteny sy nampahiratra nyity olo ity, tsy maintsy nafatotra aloha le mahery. Izany hoe nisy ady natao zany tao, nisy ady natao tao dia resy io olona io dia nifatorana dia izay vao nalaina amin'izay ilay fahafahan'ilay olona, nalaina amin'izay ilay fahafahany miteny, nalaina amin'izay ilay famonjena ho azy. Izay zany satria nangalariny devoly daholo, nofiaziny tao, nikiazany tao zany zany zavatra rehetrarehetra nefa dia zavatra an'ity olona ity, zoan'ity olona ity nomen'Andriamanitra azy ilay izy. Dia ohatran'izay ilay tiany ambara amin'izy mbola manamafy ihany izy zany amin'ny hoe nisy ady tao. Ny fanandrina tamin'ny devoly izy nandresy an'ilay devoly izy ny heriny zany dia mahery lavitra noho ny herin'io devoly io ary ny tiany aseho amin'ilay fariseo amin'izany dia hoe tena herin'Andriamanitra no nanaovany ilay fahagagana fa tsy herin'ny devoly zany, satria ny devoly tsy hiady an-trano zany ka hoe hiditra ao an-trano dia hiady amin'ny ao an-trano ao, ifampiady an-trano ao izy dia avy eo tsy haharitra ozy ny fanjakana raha manao an'izany. Ny ahafahantsika mahazo azy kokoa dia misy tantarany amin'ny Samuela voalohany ihany tantaran'ny Davida sy Goliata. I Goliata dia azo lazaina hoe mahery satria fantatsika tsara ny anambaran'ny baiboly azy eo hoe zao ny avony, zao ny fitaovana nentiny, lanjan'ny fitaovam-piadiana nentiny sy ny rehetrarehetra.
kanefa dia izao resiny davida i goliata io ary rehefa nitaraboka i goliata rehefa lavo i goliata dia fantatsika tsara ny tantara fa nitapahany davida ny lohany ary tsy izay ihany fa nalainy davida ihany koa ny fitaovam-piadiany goliata nalainy ny fitaovam-piadiany goliata tsy fantatra moa hoe nalainy atao inona ho ataony fahatsiarovana ve sa ho ataony vakoka sa ho ataony inona fa dia nalainy ny fitaovam-piadiany goliata dia nidikan'izany dia hoe tsy azony davida natao mihitsy naka ny fitaovam-piadiany goliata raha tsy resiny aloha goliata raha tsy nitaraboka aloha goliata raha tsy lavo aloha goliata fa raha olona mbola niriari be teo tsy ho azony mihitsy ny fitaovam-piadiany goliata dia ohatran'izay mihitsy ilay izy ary ity zavatra ampianarin'i Jesosy Kristy eto ity zany a dia tena loi spirituelle izany hoe lalàna amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy hoe raha te hanafaka ny olona anankiray ianao satria be dia be zany mety ho zavatra mamatotra ny olona ary ho zavatra mamatotra ny olona indrindra no mahatonga an'ilay olona zany ho paralysé raha ohatra zany ataoko hoe satana ohatra zany dia miditra ao amin'ny olona anankiray izy a dia misy zavatra amatorany an'iny olona iny afatony aloha le olona dia rehefa afatoran'ilay olona zany a dia avy eo ampiainy amin'izay robainy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiainan'ny olona zany ny ataon'ny satana zany amin'ny olombelona fa izany koa nataon'Andriamanitra rehefa manafaka an'ilay olona izy tsy maintsy reseny koa aloha ilay satana izay niazona an'iny olona iny a dia rehefa resiny satana izay niazona an'ilay olona iny a dia avy eo alaina daholo averina daholo indray a ilay zavatra rehetra izay nangalariny devoly a tamin'iny olona iny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny jaona toko 7 fa ny mpangalatra dia tsy avy ozy izy raha tsy hamono andringana ary handrava ary mpangalatra io dia devoly no ambara amin'io ny devoly zany rehefa miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray a dia mamatotra izy mamatotra amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy izy ary ny famatorana ataon'iny a no azo lazaina zany hoe paralyseny ilay olona amin'ny karazana famatorana samihafa iny dia rehefa tratrany amin'iny hoe famatorana iny dia efa ataony amin'izay izay tiany atao a rehefa avy eo ao anatin'ilay izy misy zavatra be dia be ao zany izay alainy sy angalariny amin'izay rehefa avy eo ary amin'ny fiainantsika ravana dia marobe ny zavatra tahaka an'izany be dia be no endrika famatorana izay ataon'ny devoly eo amin'ny fiainantsika ary famatorana io ohatra fotsiny izao hoe ny alahelo iny famatorana amin'ny alahelo iny a no iparalyseny ianao dia vokatr'izay a angalariny amin'izay ny fifalianao angalariny amin'izay ny fiadanam-ponao angalariny amin'izay ny fitsaharanao ary na ny saintsika ara dia fatorany amin'ny zavatra samihafa mety nyrehako zao tontolo zao karazan-drendrarendra samihafa dia rehefa tratra ny paralyseny amin'iny ny fisainanao dia lasa tsy manana fifantohana intsony ianao rehefa avy eo angalariny amin'izay zany a ilay fahafahanao mifantoka sy mibanjina ohatra hoe ahafahanao mandeha mivavaka lasa tsy manam-potoana ivavahana ntsony anao tsy mahasokatra baiboly ntsony tsy mahavita andeha hivavaka ntsony satria efa paralyseny devoly amin'ny zavatra maro isan-karazana anao izay ilay fomba fiadiny fanahy zany mety ho fahatezerana ihany koa mety ho fahatezerana no amatorany an'ilay olona dia rehefa tratra ny voafatotra amin'iny fahatezerana iny ilay olona dia tena hoe pieny amin'izay ataony amin'izay zavatra rehetra azony angalarina ny zavatra isan-karazana satria fatorany amin'iny fatorany amin'ny karazana filana mety hoe fijangajangana mihitsy ohatra mety tena manam-bola ilay olona sao fa fatorany amin'ny karazana fijangajangana dia tafiditra voafatotra amin'iny zany ohatra manao vady kely na manao mampirafy ohatran'izany dia potika tanteraka mihitsiny angalariny amin'izay daholo ilay fiadanana ilay tokantrano ny lamina teo angalariny daholo a dia pitehany amin'ny zavatra rehetra mety ho fatorany amin'ny karazany zava-mahadomelona angalariny amin'izay ny fahasalamanao rehefa avy eo mety ho katorany amin'ny karazana loka samihafa dia rehefa voafatony amin'iny dia angalariny amin'izay ny volanao angalariny amin'izay ny zavatra rehetra sy ny fiadananao rehetrarehetra fa mety ho fatorany ihany koa amin'ny karazana toetra ratsy ohatra fotsiny zao hoe ny fanamarina tena be dia be ny olona ny fatorany devoly ny fanamarina tena dia tsy manana tokantrano vanina mihitsy fa mikorotana foana satria ilay famarina tena no mbahana be ao anatin'ilay fiaina tokantrano fa mety misy koa hoe fatorany devoly amina karazana toetra ohatra hoe ny freriana sy ny fieboebona dia iny no lasa mahatonga an'ilay hoe ny fialavona dia aorinan'ny frerian'ny olona dia be dia be mihitsy misy oronan-tsara anankiray zay izay conseilleko amintsika mba ho jerevantsika ny lohatenin'izy dia hoe fortunate man
de tantara ohatran'izany mihitsy hoe lehilahy anankiray izay tena nanana chance mihitsy izy zany teo amin'ny fiainana satria tena tavavoaka izy zanaka paster izy a ary de tena nanam-pahaizana izy a lasa lavitra mihitsy izy tamin'ny zavatra izay nataony tamin'ny fianarana nampiaiky ny olona mihitsy ny farany hitatsainany fa no fatorany devoly izy tamin'ny atezerana nanana lay olo tamin'ny dadana izy a ary no fatorany devoly izy a tamina resaka fiavonavonana de vokatra izay zavatra tena potika tanteraka mihitsy a ny fiainany de zavatra ohatran'izany dry ankalary ny devoly amin'izay rehefa aveo ny zavatra rehetrarehetra satria efa nofatorana ianao de mihitsy karazana filana samy hafa izay amatorany devoly antsika le famatorana zany tsy tena ohatran'ny an'le rangaty mety hoe misy ihany aloha ny tonga de hoe demoniaka mihitsy hoe devoly mihitsy zany ny tena mamatotra azy ao zany hoe misy devoly mihitsy de ao anatiny reny le tena mila délivrance mihitsy fa misy koa le nytany saiko be deabe teo le hoe filana mihitsy lay faharatsiana mihitsy lay fahotana sy le toetra ratsy mihitsy no manjaka ao anatiny asan'ny devoly indray zany le izy fa tsy devoly fa asan'ny devoly a no manjaka sy mamatotra azy ao anatiny ao de reny rehetrarehetreny koa tsy misy hevitra mihitsy fa ahoana ny fomba ahafahana manala an'le olona anatin'ireny de io nambaran'i Jesosy Kristy hoe fatory aloha ny mahery ozy izy tsy maintsy fatorana aloha le zavatra everina hoe mahery ao anatinao ao raha devoly zany le izy a de izay no tsy maintsy androana ny devoly izay no tsy maintsy anaovana délivrance aloha raha ohatra ka demoniaka izy ny demoniaka moa zany ahoana moa mety anotantsika hoe ahoana moa zany nahafantarana hoe demoniaka le olona na hoe mety hoe asan'ny devoly ny ao anatiny fa hoe tsy tena devoly velona mivatana mihitsy zany ny ao anatiny ao a de ny demoniaka zany raha hoe faritana tsotsotra fa mela mety izy ihany fotoana iresahantsika mahakasika an'izany a de mety hoe mahita fahitana zavatra mihoatra noho ny hitan'ny olona le olona asa mahita biby lava tampoka ao izy misy zavatra manenjika azy misy zavatra mitady anery azy hitan'ny masony na koa hoe misy zavatra amin'ny alina izy de tena misy manakenda mitsitrika tampoka manao antetretra ty de azo everina ihany koa hoe mety misy devoly ao anatiny ao demoniaka zany na koa tampotampo koa de tonga de le mantsombona be tsy mitenitsony reny na tonga de mitomany be tsy atao ahoana tsy hita atao ahoana na tonga de miteniteny be fotsiny eo na ohatra zany hoe misy zavatra ataon'le olona zay mihoatra noho ny ataon'ny olona normal raha ohatra anao ka voafatotra amin'ny sigara tsy devoly mihitsy ny ao anatinao fa le filana ny ao anatinao ao ary mila vavahadika tsara fa atao délivrance daholo tsika amin'ity zavatra rehetrarehetrarehetra ity fa ny olona misy devoly zany hoe misy fanahy maloto mihitsy ny ao anatiny izay no mila avoaka délivrer avoaka le devoly fa raha ohatra ka filana ny ao anatintsika ao filana zany hoe le devoly ihany no mitondra an'iny tao anatintsika tao a de amin'izay fotoan'izay a de tena hoe ahoana ny fomba amatorana an'io filana ratsy zay mamatotra antsika isan-karazany io mba ahafahantsika mahafantatra azy tsara zany a mahazo azy tsara de tahaka ny hoe tavoangy sy rano ny rano a de tsy inona fa ny ota sy ny filana samihafa ny toetra ratsy isan-karazany zay ao anatin'le tavoangy ny tavoangy zany de antsoina hoe le devoly de io tavoangy io zany a mety tonga de hitsofoko anatin'le olona mihitsy le tavoangy tahaka nyty leraha ty hoe demoniaka izy fa mety misy koa no hoe ro le rano ro no alefan'le devoly any anatin'le olona any ampisotrony an'le olona zay le filana zany ny tafiditra any anatin'ny olona amin'izay fotoan'izay de samy hafa zany raha ohatra ka le tavoangy ny tafiditra de zay ny délivrance fa raha le rano no tafiditra any anatin'ny vavan'le olona sy any anatin'ny vatany any a de amin'izay fotoan'izay a ahoana ny fomba atao zany anafahana an'io de tsisy afa-tsy Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy zao teto no ny teny hoe izy zany niditra tao an-tranon'le mahery tao an-tranon'ity le olona ty dia na neutraliser an'io fanahy maloto io izy na andresy an'io fanahy maloto io izy a de izay no nafahany namerina ny fahafahana miteny sy namerina ny fahafahana mahita tamin'ity lehilahy ity de tena tsisy afa-tsy zay koa ravana hoe Jesosy zany no ilayntsika de mety tena anao manao hoe ka ahoana ary zany no ahafahako maka an' Jesosy hoe hiditra ao anatin'ny fiainako a mba hineutraliser hamatotra nyreto zavatra samy hafa reto a ao anatin'ny fiainako mba ahafahako mahazo indray le fiadanana le fifaliana sy ny zavatra samy hafa zay nangalariny devoly teo amin'ny fiainako de ny valiny de tsotra satria amin'ny finoana ry havana efa nomeny Jesosy Kristy atsika ny fahefana hanatanteraka an'izay asa nataon'izay nomeny anao ny fahefana ozy izy hoe amoka de amin'ny anarako izy zany hoe ianao zany a de nomeny Jesosy tompo fahefana hoe ampiasa anaraka zay mino a indindana hoe mino ny anarany a mino ny heriny a mampiasa ny anarany ianao zany amin'izay fotoan'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a dia io anaran'i Jesosy Kristy io zany no amteanao
na koa hoe andravanao lay mahery izay miazona anao amin'ny fomba hoana tsisy ry havana afa-tsy amin'ny alalan'ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana no toerana izay namatorana an' Jesosy Kristy fa tsy izy ihany no ny fatorana teo sy ny fantsihana teo fa ny fahotantsika koa no fatorana niaraka taminy teo no fantsihana niaraka taminy teo. Ka raha milatsika hoe afatory aloha ny mahery dia tsy maintsy eo ambony hazo fijaliana. Eny teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, afatotra eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, omboana eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ilay zavatra izay heverinao hoe mahery miazona anao, mahatonga ny fiainanao tsy hanjary io. Misy zavatra be dia be ao izay mahatonga anao tsy afaka hoe hifantoka amin'Andriamanitra intsony fa variana amin'ny zavatra samihafa, na koa mahatonga ny fiainanao ho potika, ho lasa ny devoly daholo ny volanao satria ampidiriny trosa amina zavatra isan-karazany ianao. Mety ho filana ilay izy, fitiavana rendrarendra, fitiavana fisehosehoana zavatra samihafa dia fatony amin'irenitsika dia pieny amin'izay vao ilay zavatra samihafa. Anjarantsika indray izany izao amin'ny finoana ny anaran'i Jesosy Kristy ny mamatotra n'io zavatra io, ary tsy misy afa-tsy ny hoe eo amin'ny hazo fijaliana. Eo no amatorana sy amitehana azy. Dia edintsika eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ity zavatra izay mamatotra aty dia efa torako, satria efa nomeny ihany fahefana anao an'izao asa izao, dia efa torako sy ilay voniko eto amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Ary izany na hafatesany, izany na hatongavany, ka raha tanteraka izany dia izay no atao hoe fanafahana anao, izay no famonjena anao, ary izay no ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao hoe fatory aloha ny mahery ozy izy. Be dia be ny zavatra tokony hibebahantsika sy hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra raha ohatra ka voafatotra ny fiavonavonana ianao. Misy an'ireny ilay antsoina hoe pervers narsisika ireny mihitsy ny olona izay mirehare miseho milay mihevitra ny tena nio zavatra mahavita tena mahavita an'izao dia tsy mety diso sy ohatran'izany ireny reny indraindray na matora ny devoly antsika dia lasa simba hatramin'ny asantsika, simba hatramin'ny tokantrano, simba ny fifandraisanao amin'ny zanakao, simba daholo ny zavatra satria manana ny toetra io ianao amatora ny devoly ianao. Dia ny anjaranao dia izao mibebaka mitondra ny toetra anao io eo amin'ny hazo fijaliana, mamatotra n'io mahery io. Fa raha tsy voafatotra io tsy miverina daholo zavatra nangalariny devoly taminao ireo. Ary izay no ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity, tena lalàna loi spirituelle mihitsiny, lalàna any amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy no ampahafantarin'i Jesosy Kristy antsika amin'izao zavatra. Aza varimbarintsika ry havana fa jerevo ny tenanao, inavy ny zavatra mety mamatopatotra anao dia andeha eto amin'ny tompo izany. Fa reny anie no mahatonga ny fiainam-panahintsika tsy ilaminy, reny no mahatonga ny fankatsiaha-po aty anatintsika satria fatorany amin'ny zavatra samihafa tsika. Dia ilay fankatsiaha-po avy eo miteraka ihany koa tsy fahavitanao intsony na dia ny asan'Andriamanitra ary. Andehantsika ry havana anantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, tonony amin'ny finoana hoe Jesosy efa nomena ho an'ny fahefana dia amin'ny anaranao androany ravako, fatorako, potehako ity zavatra izay mahery ato anatiko ity, dia ity filana ity fa tsy maintsy averina daholo ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny fiainako satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anafaka n'io lehilahy io fa ny tantaran'io lehilahy io dia tsy inona fa ny tantarantsika ihany hoe be dia be ny zavatra mety mamatotra antsika, ary ireo zavatra mamatotra antsika ireo no mangalatra ny fiainantsika. Fa izao hozy Jesosy hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Dia rehefa afaka ireo zavatra mamatotra anao ireo dia izao hoe Jesosy amin'izay ampanjakaina ao anatinao, omeo azy ny fiainanao, atolory azy ny aminao rehetrarehetra dia ho hitanao hoe izany ilay tena fiainana, miaina amin'ilay fahafahana, izany ilay hoe mahita, izany ilay afaka miteny, izany ilay hoe olona afaka. Satria ny zanak'Israely nambaran'Andriamanitra hoe alefaso ny olo koa hanompo ahy. Tsy afaka tena hanompo an'Andriamanitra antsika raha tsy afahanao amin'ny Egypta aloha, afahanao amin'ilay zavatra izay mamatotra antsika ao aloha, afatory aloha ny mahery ry havana eto amin'ny hazo fijaliana, fa eo no afahantsika mamono sy mamatotra azy dia minoho fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. N'Andriamanitra rera amin'ny voninahitra. Amen.